5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaono ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Rejoignez U', 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. U', Malouchaono ni Vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez U'. Tsisy fampandrosoana vanina raha mbola misy ny faniliana andraikitra eto amin'ny firenena, indrindra manoloana izao fahantrana iaina mba hogo izao. Miantso ny andraisana fipetra aingana metrahana fatokisana sy fifampiresahana, antoka irindran'ny fividianana ho avy ny firaisamonim-pirenena miisa 9 amby 70 amin'izao fotoana izao. Iroso amin'ny fanadiovana sy ny famerenakasina ny tanindrazana eny amin'ny kianja be ny Mahamasina ireo ray aman-dreny ara-drazana ny 4 Fevrier ho avy izao. Mirongatra ny fakanakeriny any amin'ny distrika Nanjozorobe, ireo pakakeriny izay nambaran'ireo mponina fahitana mpitandro ny filaminana amin'ny Perinasa. Olona iray no maty ary 2 naratra mafy vokatry ny tifitra natao tamin'ireo mpanohana ny ekipany Kansas City tao Missouri omaly. Miisa 3 manoloan'izay ireo olona no sambory mpitandro ny filaminana. Ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valoralina fotoanantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo aterina ny araba tombo kilasy tombo vavy manasanao ihany koa anaraka izany avy hatrany dia matoa andatsoratra nondeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsisy fampandrosoana hovanina raha mbola misy ny faniliana andraikitra eto amin'ny firenena ankehitriny, indrindra manoloana izao fahantrana iaina mba hogo izao. Tokony ho samy ho tompona andraikitra avokoa ny rehetra ka manaiky ny ilazana lesoka ataony ary mandray lesona anatsarana ny ho avy ao anatin'izay. Kaiton Andretsilavo. Mbiankoditry ny malagasy ary lasa tandravatikoditra mihitsy aza ny fahantranana amin'izao fotoana. Tsy mitsahamiakatra ny vidim-piainana. Miainga amin'ny kely indrindra, ilaina amin'ny fiainana andavanandro, hatramin'ny lehibe indrindra dia ny ain'olombelona. Tsy voavidy vola ny aina, saingy amin'izao fotoana antapitrisany maro no angatan'ireo pakankeriny ho takalony izay ain'olombelona izay. Vokatry ny tsy fisina, tovery asina, tsy misy lanjany intsony amin'ny fiainan'ny malagasy ny aina raha ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina no jerena. Alatra maso, fanapahan-doha, fanariana zazamena etsy, fanariana zazamena vavy eroa, fitifirana tatsy, fifandonana taroa sy ny sisa, ary tonga hatramin'ny hoe ovosirina izay tratra manolana. Raha ny amaroany fiangonana eto amintsika, tafiditra anatin'izany ireo fiangonana zandriny, mitsiro toy ny anany ny rehetra eny. Ny amaroany kristianina, ireo olona matahotra an'Andriamanitra, ireo olona mino ny Zanahary, ho toy izany ve ny fiarahamonina misy antsika? Iza no diso? Ny mpitondra ve sa ny vahoaka entina? Samy tsy manaiky ho diso ny rehetra, ary mifanilika andraikitra, manoloana ireo fijaliana iainan'ny mponina ireo. Manana andraikitra bebe kokoa nefa ny mpitondra raha mitaha amin'ny vahoaka entina. Tomponantoka bebe kokoa ny mpitondra fanjakana sy ireo nomena fahefanana. Ka raha misy voka-dratsin'izay faniliana andraikitra izay, tsy afa-miala izy ireo. Raha misy ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena, ny mpitondra no tsy mahay mitantana. Raha mizotra anjambany, tsy misy lalak'izorana mazava ny fiainan'ny mponina, ny mpitondra no tsy manana vina. Raha mijanona tsy ahitamba-olana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny mpitondra no tsy manana herijika ahafahana manatsara ny atoekarena. Tahaka izany ihany koa ny lalana, ny fiakaran'ny rano izay saika ho manerana ny nosy amin'izao fotoana. Miakatra ny rano satria mifanilika andraikitra, samy tsy teo tomponantoka amin'ny fanotofa-tany sy ny fanorenana tsy ara-dalàna avokoa. Tondra-drano ny toeram-ponenana sy ireo tanimbary maro satria ny fanilika andraikitra ka tsy nahay nametraka mialoha ireny karazana toha-drano ahafahan'ny rano mikoriana araka ny tokony ho izy ireny.
Tsy nisy ihany koa ny fanadiovana ny tatatra. Raha ny tena izy teny tsy ilaina ary teny tsy tokony asa eto amintsika, izany hoe fanilehana andraikitra. Satria ny tena tompona andraikitra dia manaiky ilazana ny lesoka ataony ary mandray lesona anatsarana ny manaraka. Tsy izany anefa no mitranga. Lazaina fampanohitra na fahavalo avokoa izay tsy mitovy hevitra sy fomba fijery ka manoro sy manitsy izay tsy mety amin'ny fomba fitantanana. Ho an'ireo mpandinika, sokajiana ho telo lehibe ny fahadisoana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Voalohany, ny fihaverana fa kely sy bitika ka tsy havita zavatra lehibe iray eo amin'ny fiainany. Faharoa, ny fanilehana andraikitra amin'ny hafa ka ilazana fa ny hafa no sakana tsy ahafahana mandroso. Tahaka ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana ka izay tsy mitovy hevitra aminy no lazaina fa vato misakana. Fahatelo, ny fiheverana fa ianao no mahafeny zavatra rehetra ka tsy mila mandalina sy mikaroka ary mandray ny hevitry ny hafa. Mbola tahaka ny ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana ihany koa, izay mihevitra fa izy no mahavita ny zavatra rehetra, mahafeny zavatra rehetra ary mibaiko ny zavatra rehetra. Tsy isy fampandrosoana raha izany no mibahana sy mahazo laka. Dia mafy hatrany ny fiainan'ny malagasy raha tsy misy fiovana ka ialana ireo karazana fahadisoana ireo, indrindra avy amin'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra isan-karazany. Matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao ho an'ny androany izay fa miantso ny andraisana fiampitra aingana ho fametrahana fatokisana sy fifampiresahana amin'ny lamima izay antoky ny firindrany ny fividianana ho avy. Amin'ny firaisamonim-pirenena miisa 8 amin'ny fitopolo amin'izao fotoana izao. Saripadan'ny demokrasia ary voatotoina eto Madagasikara hoy izy ireo. Isana ahitana taradrany ny fividianana filohan'ny pirenena farany teo onona saina. Tsy azo itokisana ny lisam-pifidianana raha ny fifidianana filoham-pirenena teo no jerena. Hoy ireo firaisamonim-pirenena miisa 7 amin'ny fitopolo izay namoaka fanambarana iraisana amin'izao fotoana fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana izao. Listra izay iatrehany ireo fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly eto Madagasikara. Noferana ny fahafahan'ny olom-pirenena sy ara-politika tamin'ny alalan'ny fandrarana ny fanaovana hetsika sy fidinana andalambe. Fepetra izay tsy mifanaraka amin'ny voalaza ao anatin'ny DUDH izay nankataovan'i Madagasikara ny taona 770 eo amin'ny andininy fa 720 ao anatin'izay lalàna iraisam-pirenena izay. Ny arahany rehetra mahita ny famoretana ireo olom-pirenena natao ny mpitandro filaminana hoy izy ireo ary natao ampimamba ihany koa ny aino amanjerim-panjakana ka ny teo anivon'ny fitondrana no nomena laka sy nahazo vahana ny aloha sy nandritra ny fifidianana. Ary hitantsika teny tamin'ny herintaona ihany koa ny hoe ny tamin'ny fifidianana iny dia ny resaka bebe koa tamenty manana tamin'ny toetoetran'ny olombelona le izy fa tsy tamin'ny tetikasa akory. Ary ankehitriny mbola tsy fantatra ihany hoe inona moa ny tena tetikasa, tena izany kokoa raha jerena hoe inona marojefy ahafantarana fa tanteraka le izy. Tamin'ny herintaona ihany koa tsika dia nahita fa maizina tokoa ny fampiasam-bola amin'ny vanimpotoana mpifidianana. Napetraka ny CCFVP ary somary taraiky voapetraka ireo olona andrafitra ny CCFVP manaona kosa ireo atao hoe angatana lalàna tsy maintsy apetraka dia ny fanendrena ny trésorier de campagne, ny fametrahana ny teti-bola ary ny fametrahana ny tatitra manokana mahakasika ny fampiasam-bola voapetraka avokoa ireny obligatoire le izy. Tsy maintsy atao zany nefa aiza ho aiza tokoa ny lalàna amin'ny fampampiarana an'izany hoe tsy maintsy atao le izy. Hita ihany koa ny fisiany tsy maty-manoto eo amin'ny lafin'ny fandikan-dalàna eo amin'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fividianana vato sy endrika kolokolera-pifidianana izay niarahany be sy ny maro nahita ho iatran'ny fanambarany ny firaisamonim-pirenena. Nisy fametram-panontaniana be dia be na tamin'ireo candidat latsaka filoham-pirenena na tamin'ny olo-pirenena mahakasika tokoa ny tsy tanilany ireo rafitra natao hitatana ny fifidianana ary hitantsika ihany koa tamin'ny herintaona tamin'ny valim-pifidianana sy ny didina voaka ny fitsarana amin'ny rena fa vitsy dia vitsy ireo fangatana napetraka teo anivony fitsarana mahefa anankiray io izay manambara fa na tsy vonona ny olo-pirenena sy ireo parti politika izay tokony hametraka fangatana anivon'ny rafim-panjakana reny ary misy ihany koa ny nanaiky sika na tsy naiky dia nisy kokoa ny fandavany olo-pirenena sasatsasany maro isy io fa tena nisy zany ary tsy mbola nisy eto amin'ny tany sy firenena fandavana ny zotra mpifidianana anankiray nisy izay zavatra izay ary ataontsika kokoa hoe tanatin'ny fahaleovantena nisy izay
dia ambany tamin'ny fifidianana farany teo anisany ambany indrindra ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara tamin'ny fifidianana farateteo. Tsy efa manotratra ny olom-pirenena manoloana ireny zava-nisy ireny ho iatrany ireo firaisamon'om-pirenena. Nisy ny fifidianana ny totosaina izay tsy nanaraka ny fitsipika sy ny lamina amin'ny lafiny demokratika. Io fandikanany lamina ara-pifidianana io izay midika fa misy vokany tokoa ary ina itombony tsy fahafalian'ny olom-pirenena izay mety isy eo amin'ny endrika tsy fantatra. Mangataka ny fametrahana natao hoe fampisehoana fitondram-panjakana hoe finiavana hoe volonté politique ametraka an'izany hoe tany tandalana tany demokratika satria raha ny zavatra hitantsika farany teo dia tena efa misy tokoa ny fandavana ny zotra-pifidianana ary tsy mbola natratra endriny tahak'izay ny fandavana ny zotra-pifidianana ka mba tsy andehanantsika amin'ny fandavana tanteraka ny demokrasia dikan'izay konkoa ny fandavana konkoa ny fahefany rafitra dia mialohan'izay dia mangataka izay hoe tanterao ireo sosokevitra ireo satria ao ihany ny vahaolana mbola miresaka eto foana ihany konkoa zay mahakasika ny hoe fampiarana lalàna no vahaolana fampiarana lalàna tsy araky ny famaky olona anankiray fa fampiarana lalàna araka n'izay tena hoe lalatsainy lalam-panorenana lalatsainy lalàna. Amin'izao manakaiky ny fifidianana kominaly sy munisipaly ary ny solombavam-bahoaka izao ary koa araka ilay fanambaranikambanana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena ny fiandohany ny volana desambra teo miantso ny firaisamon'om-pirenena misy avalo amin'ny fitopolo namoaka ity fanambarana ity ny amin'ny tokony hiverenana amin'ny fijerena ny lalàna fehizoro laharana 824 tsipika aotraotra valo mifanaraka amin'ny fifidianana ankapobeny sy ny référendum loger eo ihany koa ny fanalalàna sy ny fanomezana fahafana ny toerana iombonana avy amin'ny alalany ny fanafaonana ny lalàna 720 ny 13 aogositra 1709 mifandraika amin'ny famorin'olona sy ny fanaovana fihetsiketsehana eny amin'ny toerana iombonana fahalalahana sy fahafahana mampiasa ny aino manjery-panjakana ary ny fametrahany ny NRCM manotakiny izy ireo mba ho arifanina amin'ny tsy fanajana ny foto-kevitry ny maro ny etika ny fitoviana sy ny tsy fitanilana mandritra ny fampelezakevitra laharam-pahamehana ho ireo firaisamon'om-pirenena ny fametrahana ny lalàna fahafana misitraka vaovao ho an'ny aino manjery sy ho an'ny rehetra ary ho fiarovany ireo mpiariny zon'olombelona sy pampaneno lakolosy fampiarana ireo sosokevitra avy amin'ireo asa fitsirihana sy fanarahamaso ny firaisamon'om-pirenena sy antoko politika izay natao ambanin-javatra atreto araka izany miantso ny sy ny fifampiresahana sy ny fitoniana sy ny fandraisana ndraikitra ireo rafi-pitsarana manoloana ireo fandikan-dalàna momba ny fifidianana ireo firaisamon'om-pirenena misy 770 nanao fanambarana iombonana. Fa makasika ny fipitra famaizana ho an'ireo olona manao abibiana amin'ny fanolanana izay mahaberesaka amin'izao fotoana izao. Tsy mitondra vahaolana manoloana ireo trangana fanolanana ny fipitra famaizana nentin'ny fitondram-panjakana. Ary tsy hanafoana ny fanolanana raha ny fomba fijeriny teo anivony Amnesty International. Mandika ny etika an'ireo mpitsabo ny fampirosiana azy ireo hanao ny castration ho an'ireo olona hosaziana ary tsy mifanaraka amin'ireo lalàna na ny eto an-toerana izany na ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavany Madagasikara ihany koa. Sesilany ny fanambaran'ireo firaisamon'om-pirenena taorian'ny fahalan'iny ilay volavolana fehezan-dalàna famaizana izay amela ny castration na ny famosirana simika sy ara-fandidiana ho sazy ho an'ireo izay tratra manolana zaza tsy ampitaony. Ho an'ny Amnesty International mandika ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara ary mifanipaka amin'ny etika an'ireo mpitsabo ity lalàna ity noho izy ireo asaina manasazy fa tsy mitsabo araky ny antsona azy. Ce projet de loi va à l'encontre des dispositions constitutionnelles malgaches. Tsy mifanaraka amin'ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana malagasy ity resaka castration ity fa ihany koa mifanohitra amin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena nankatoaviny na eo anivon'ny faritra misy an'i Madagasikara, eo anivon'ny vondrona afrikana ary any amin'ny firenena mikambana izay efa nikena ny ampitsarana ny fampijaliana sy ny fanasaziana amin'ny fomba feno abibiana nefa ity castration ity na chimika na chirurgical dia tafiditra anatin'ireo. Lalàna ihany koa izay miteraka olana eo amin'ny lafiny etika satria raha ny etika ny eo anivon'ny tontolon'ny fitsaboana tsy manana fahefana mihitsy ny dokotera anao izany castration chirurgical na chimique izany ho an'ireo izay heverina olona marary fa indrindra eto tsy hitsaboana ilay olona no anaovan'ilay dokotera izany fa ho fanasaziana azy. Pas pour soigner les patients mais pour les punir. Ho an'ny Amnesty International araka izany tsy hamahy olana io ny fampiarana ny famosirana na ny castration noho izany tsy mifantoka amin'ny fototry ny olana mahatonga ity fanolanana ity irongatra.
ny anasazy no nahamaika ny fanjakana sy ireo nandany ity lalàna ity fa tsy ny fisoroana mialoha na ihany koa ny fandraisana an-tanana sy ny fanarenana ireo niara-ny fanolanana. Porofon'izany tsy misy rafitra mazavana joron'ny fanjakana malagasy hitsabo na ara-tsaina na ara-batana ireo niara-ny fanolanana ho iatrany Amnesty International. Ny antony mampirongatra ity fanolanana ity ankoatriny tsy fampin'ny fanabeazana ny olana eo amin'ny rafi-pitsarana malagasy hoy ity firaisamonim-pirenena ity hatrany. C'est que le projet de loi sur la castration ne vise pas. Ity lalàna famaizana mampiditra ny castration ity dia tsy mamaha ireo olana fototra. Tsy hanafoana ny fanolanana izay mateti-pitranga any Madagasikara. Isan'ny mampirongatra izay fanolanana izay ny antanatohatra amin'ny fitoriana sy ny fitorohana ny tranga. Fa eo ihany koa dia tsy ho voatazana ho tsembaratilo fa fantatra na ampahafantarana eny ihany izay mahatonga ny fahalainan'ireo vahaolana na ny manodidina azy itory. Antony ray lehibe ihany koa ny tsy fahatokisana ny rafi-pitsarana malagasy. Tsy misy izany fahadiovana fangaraharan'ny fitsarana izany amin'ny tranga maro efa niseho ary manampy an'io ny kolikoly. Alors la peur des représailles qu'ont les victimes. Araka izany, miantso ny manam-pahefana malagasy hiantoka fa mifanaraka amin'ny fenitry ny zon'olombelona ny fanovana lalàna ho atao ny Amnesty International ary atao laharam-pahamehana amin'izany ny fiahiana sy ny zon'olombelona ary ny filany ireo izay niara-mbonina. Ny antso ny firaisamonim-pirenena izay eo am-piandrasana izay ho fanapa-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ity fanovana ity ary antenain'izy ireo amadibady sy andinika lalina mialohan'ny andraisana ny fanapahana. Taorian'ny fandaniny anteny mera roa mahakasika an'ity volavolan-dalàna naroson'ny gouvernemanta ity mahakasika an'izay fepetra famaizana ho an'ireo olona manao abibina amin'ny fanolana dia mitodika eny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina arak'izany. Masony rehetra amin'izao fotoan'izao mahakasika an'izay mety ho toy ity fepetra hoentina ho an'ireo olona manao abibina amin'ny fanolanana ity. Fa iroso amin'ny fanadiovana sy ny famerenan-kasina ary ny fitsofan-drano ny tandrazana. Eny amin'ny Kianjabeny Mahamasina ireo ray aman-dreny ara-drazana ny 24 Fevroary ho avy izao. Ho faranana amin'ny fotoana io ihany koa ny tolom-panafahana ny taona 17 raha ny fanazavana voaray tamin'ity androan'ity Gaeton Andriatsilavo. Eny amin'ny Kianjabeny Mahamasina misy ny vatomasina ankehitriny no anatanterahana ny hetsika fanadiovana, famerenan-kasina ary fitsofan-drano ny tanindrazana. Iarahana amin'ny anteny iray aman-dreny foko malagasy sy izay rehetra mivondrona ho aminy ny 24 ny volana Febroary ho avy izao. Ny hitsarany tsy mety rehetra tao amin'ny firenena ka ho firenena milamina sy masina no tanjona amin'izany hoy ny filoha. Itan'ity dia mila nitongotritsika anankiroa nitsaka azy ary isika koa dia mila azy ametrahana nitongotritsika anankiroa. Mila fanajana izany satria ity tanindrazana ity no ivelomantsika ary iainana ity no raha nipohirantsika mianakavy hatramin'izay zay an'ny malagasy samy irery ihany. Ankehitriny ary manoloana an'izay sy ny tranga-javatra misy rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia hoe andao alana ny fady fa izay no mahatonga antsika ho kizy fara sahala amin'izao tsy mahita rirany ary tsy mahita ny anjara masandro amin'izay fampivoarana ny tany sy ny fanjakana. Ny angatahana kosa nefa amin'ny rehetra amin'ny malagasy indrindra fa ny foko rehetrarehetra ny lohapoko sy ny olobe rehetra any amin'ny faritra tsy isy nandray izao asa masina atao amin'ny tanindrazana izao hoetsika politika na hoetsika fanoerana sanatra amin'ny vava fa hetsika fanasoavana sy fanajana ny tanindrazana no atao ao amin'io 24 ny volana Febroary ho avy izao io. Mandritra io fotoana io ihany koa no amaranana ny tolom-panafahana 47 ampitsarana ny fanjanahana ny firenena sy ny vahoaka amerenana ny Madagasikara amin'ny malagasy masy mandidy amin'ny taniny. Ny tolona ny ray aman-dreny dia tsy vita hatramin'ny farany le izy ka ray aman-dreny mpandimby aty afara zany no manohy sy mamarana ny tolona ary tonga izy io tonga amin'ny fotoana amaranana ny tolona zany tsika zao ary efa nambara moa tany aloha tany hoe tokony efa mifetytsika amin'ny 29 mars. Inona marimarina fa ho tanteraka izay satria mizotra makantsika amin'izao fotoana zao dia tsara ny ahafantaran'ny olona koa izay nandrean'izay teo moa izay dia nanonona hoe tokony isy ny grève générale aloha tonga dia azavaina le izy fa rehefa nandinika ny ray aman-dreny dia tsy ho atao le grève générale satria efa faran'izay mahantra le firenena ka raha indray misy grève dia vao miapotika isika fa avy hatrany dia dinganina iny fa ny roso aty amin'le hoe fanalana fadiny tanindrazana sy ny famerenan-kasika ny tanindrazana no atao dia miankina amin'io
miankina amin'io a ny firosoana makao amin'ilay famarana nantolo-panafahana 47 fa izay aloha dia tsy azo hitovirana zay fa tsy maintsy ao satria tsy maintsy ho ambarina ny firenena asaina anatrika io fotoana io raha ny fanazavana ireo malagasy rehetra tsy vaky volo ny androm-panjakana rehetra ny mpitandro filaminana sy ny maro hafa tonga hoy izy ireo ny fotoana andraisana ny tanana ny firenena izay zany ny famerenakasina ny firenena ho an'ny ray amandreny ara-drazana fa fotoana ihany koa zao hijerena ny fomba anomboana ny fanasitranana ny vahoaka sy ny firenena malagasy hony teo anivo ny collectif de citoyen raha naneo ny heviny mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao manana didy sy andraikitra amin'izany avokoa ny rehetra indrindra mpitondra fanjakana raha ny fanokevitra trany marary ny fiarahamonina marary ny mponina ary marary ihany koa ny firenena iray manontolo ankehitriny araka izany fotoana izao hirosonina amin'ny fitadiavana vahaolana matotra ka hirosona ihany koa amin'ny fanasitranana lara-pahamehana amin'izany ny sosialim-bahoaka sy ny fahafahana mamokatra ialana amin'izao fantrana lalina iainany mponina izao tsika izao malaza fa hoe valopolo isan-jatony tantsa misehatra zany eny ambanivohitra nefany dia tsy mahavelona koa le roapolo isan-jatony ambony marary ny firenena amin'izany sady tsy marary fa le ao amin'le resaka fanasitranana aloha dia tsy maintsy miaingana amin'ny fahafantarana ny fototry ny aretina rehefa avy eo mamoaka ny ody mahomby anomboana ny fitsaboana atongavana any amin'ny fanasitranana efa nisy ny fiaonana natao mivantana tamin'ireo mpampianatra eny anivon'ny oniversité miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana hijerena vahaolana mikasika izay fanasitranana izay hoy ny eo anivon'ny collectif des citoyens efa nisy ihany koa ny fiaonana tamin'ireo ray aman-dreny ara-panahy mandrafitra ny FFKM sy ireo filompanorona fiangonana zandriny ankoatr'izay efa nandefasana taratasy avokoa ireo masovy vahiny monina sy miasa eto Madagasikara angatahana araka izany ny herisona lavidavitra kokoa amin'izay sehatra ny fanasitranana izay hoy izy ireo mino izahay ary matoky fa ny fanasitranana amin'ny firenena dia mety amin'ny gasy ary mety amin'ny gasikara ary manatena trany izay fa iroso lavidavitavitra kokoa amin'io resak'io ny eo anivon'ny vovonana ny fampiresahana sy ny fanelanelanana izay ahitantsika ihany koa ny ramatoa Kristina Razanamasoa filohan'ny antenimera pirenena tsy aivina isan'ireo ny ady mafy sy ny aro ny demokrasia ny collectif des citoyens indrindra tamin'ny fotoana mialohan'ny fifidianana farany teo no takina tamin'izany ny fampianana ny lalàna eto amin'ny tanin'ny repoblika malagasy nangatahana ihany koa ny fanazavana mikasika ny lalàna momba ny fizakana ny zopirenena vahiny sy ny fahafahana mirotsaka ho filopirenena ny ninanao be marenina ny mpitondra sy ireo tompo-pahefana ka iny ny roso amboletra tamin'ny fifidianana iny ka tonga amin'izao fahasairanana iainana ankehitreny izao marary ny firenena amin'izao fotoan'izao raha ny faneho-kevitra ny ombonany teo anivony ray aman-dreny ara-drazana sy ny collectif des citoyens asa iza no asa ilaza ny mifanohitra an'izay raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao fa ratsy avokoa ny lalana rehetra eo anivony distrika ankehitriny hoy ny solom-bavam-bahoaka voafidy tao Betioky Atsimbo tsy misy tanteraka ireo fampanantenainy izay nomeny ny mpitondra ny vahoaka tany an-toerana manoloan'izay mitombo ny fahasahiranana vokatra ny fiakarany vidim-piainana efa ho iainana saika ho isan'andro mampiteny ny moana ny faratsy ny lalana amin'izao fotoana indrindra ao amin'ny distrika ny Betioky Atsimo hoy ny solom-bavam-bahoaka voafidy tany an-toerana any amin'ny RN10 lalana mampitoy an'ny Toliary sy Betioky izay tokony atao adiny 4 na adiny 5 lasa avroeny ka tafiakatra adiny 10 amin'izao fotoana mana hoe lala aminay atoy milamy zao tsy filaminany ny marahina manao keremesy sahay fa tselonereo ankaiky ty lalana ty fa mijaly ty vahoaka tahaka izany ihany koa ny lalana ao amin'ny renivohitra Beza sy ny commune na Belamoty izay mampitoy distrika roa amin'izao fotoana tapaka ny lalana miazo any Beza tsy tafiditra ao an-tanànany Beza ny taxi brousse satria tapaka ny lalana vokatry ny ranon'ilay kanaly manoraka tanimbary io zay tokony za tsy ingénieur akory fa tokony hatao diga ny hidirana amin'ny tampon-tanàna Beza satria amin'izao tsika miteny zao dia mijanona aty amin'ny 9 kilometatra na ireo fiara vavety mitondra entana na ireo fiara mpitatitr'olona fa tsy tafiditra aria a Beza de voatery zany ny olona bataina a Dodoma ny entana ny olona tsy mandeha tongotra
hiditra ao beza toy izay koa rehefa andeha ho an'ny tuliarako dia mandeha tongotra amin'ny 10 maraina amin'ny 4 maraina mamonjy aloha taxi brosy ireo ka mba anaovana antsoavo aminareo tompona ndraikitra mahefa zay zavatra zay le tompona mba hitondrana vahaolana. Ankoatra ny faratsy ny lalana efa iray volana zay no tsy mandeha jiro sy ny rano ao an-tampon-tanàna ny Betioky ary tsy mandeha ihany koa ny jiro ao Beza. Vokatr'izay sahirana ny mponina miampy ny fahasahiranana efa iainana amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy tanteraka raha ny fitarainana voaray ireo fampanantenana nomen'ny mpitondra. Araky ny voalazanao Andriamatoa Filoha, voalazanao Premier Ministre, sy anareo mpanohana sy mpanaradiany zao fitondrana zao dia ho izy anareo tsy misy distrika adino na hoe tsy hisy distrika ho adino ka anaovana antsoavo aminareo re tompoko fa manana ohatrany mahatsiaro teny izahay avy eo amin'ny distrika ny Betioky Atsimo fa tsy vitan'ireo fampanantenana taloha efa tsy tanteraka fa na ny olana miatraika amin'ny fiainanay andavanandro dia tsisy mpitodika izahay ka raha tena politika hoentinareo mampandroso Madagasikara tokoa le hoe tsisy distrika adino dia mba manantena valiny ireo fangatahana ireo izahay. Tsy niresaka jiro sy rano ary ny lalana fotsiny ihany marary ary andrenesana fitarainana avokoa ireo sehatra rehetra mahakasika ny sosialin'ny mponina. Voalaza nefa fa atao lara-pahamehana ny mahaolona ary anakaiky kokoa ny vahoaka ny mpitondra nanomboka ny volana janoary 2024 lasa teo. Dia izay ihany koa no hoentintsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadiadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santiona ny datim-panadiana na fanjakana baccalauréat io ihany koa ny alajaza. Any Mahajanga amin'izao fotoan'izao ny fakana-keniny any Anjozorobe izay misy mpitandro ny filaminana isany tafiditra ao anatin'izay apahany amin'ny fanadiadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Mandrapitafa vetivety ary. Lâche plus ton fun, des études, des recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique, équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix, informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données, management et administration des affaires, option finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Thelma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
Mamelona ny araba hatrany tombo klasia tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia misy 5 ireo namony ainy ary 4 ireo olona tsy hita vokatry ny fisian'ilay rotsakorana ka niteraka fiakaran'ny rano teto amintsika raha nitatitra ofisialy avy amin'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary ny rotsakorana izay mbola hitoy hatrany manerina ny nosy hoy ny teo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ity androan'ity. Noho ny fisian'ny rotsakorana betsaka eto amintsika, faritra misy 9 teto no voakasiky ny fiakaran'ny rano ary fampianarana amina faritra 5 no voaterina andraisana fepetra manokana. Raha nitatitra vonjimaika avy amin'ny BNGRC tamin'ny 3 ora tolakandro teo, vokatr'izay rotsakorana izay, olona misy 5 teto no namony ainy, 2 teto Antananarivo, 2 tao Mandoto, 1 tao Benenitra, olona misy 9 no tsy hita, 1 ao Majanga faharoa, 1 ao Fenorive-Est, 1 Vavaterina ary 5 tao Benenitra. Mitotaly 3,904 ireo olona traboina avy amina tokatrano, miisa 2,900 ary miisa 4,700 ireo tsy maintsy nafindra toerana. Miisa 7,700 ireo trano fonenana tondradrano tanteraka, 7 ireo trano rava, efitrano fianarana 520 lasa ny rivotra ny tafo, 270 hafa nahitana fasimbana ary efitrano fianarana 70 hafa indray rava tanteraka. Tanimbary manodidina ny 770 hektara no tondradrano. Nilaza ny eo anivo ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro fa hitoy hatrany ny rotsakorana amina faritra maro manerana ny nosy ka tombanana hatratra 70 hatrany amin'ny 100 milimetatra izany ao anatiny 420 ora ho an'ny faritra sasany. Mahazo fampitandremana noho ny fahabetsahany rotsakorana ho an'ny anio araka izany ny faritra Boeny, Betsiboka, Diana, Sava, Sofia, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Bongolava, Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, Aloatra Mangoro ary ny ilany Atsinanany Amoronmany. Fampitandremana ho an'ny Rapity Zoma 12 Febroary ho an'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Vatovavy ary fampitandremana noho ny fahabetsahany rotsakorana ho an'ny Sabotsy ho avy izao ho an'ny faritra Nalanjirofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny Alahady ho an'ny faritra Nalanjirofo, Atsinanana sy ny tapany avaratra Aloatra Mangoro, Vatovavy, Fitovinany, Itasy, Analamanga sy Betsiboka. Vokatr'izay ihany koa filazana fampitandremana amin'ny loko mavo ho an'ny faritra Analanjirofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Boeny, Aloatra Mangoro ary ny distrikany Maheva-tanàna sy Tsaratanàna. Tontolo ny fampianarana tsy ara-drariny ny fanasaziana ny profesora Sami Grégoire Ravelo Nirina filohan'ny CSS Sampanantananarivo ireo mpikamba ny CSS tamin'ity androan'ity nandritra ny fivoriam-be izay nataon'izy ireo niaro ny mpampianatra mpikaroka sy ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony izay notolomany mpampianatra rehetra no nataony tao anatin'izay. Na eo aza ny raha matahora araka izany anoho ny tolona sy ny fitakiana ny CSS ao anatin'ny fanarahana ny voalazan'ny lalàna. Nivoaka tamin'ny fahanginany CSS Sampanantananarivo ary nandray fanapahan-kevitra nandritra ny fivoriam-be no tanterahan'izy ireo. Manoloana ny fanasazian'ny fitsarana ny profesera Sami Grégoire Ravelo Nirina izay filohan'ny CSS Sampanantananarivo mpitarika ny sindika. Didim-pitsarana izay tsy ara-jariny raha ny fanazavana. Dia nanapak'izay fa nanome vote de confiance ao anazy ary misaotra azy ary ny zavatra nataony ary ny zavatra nataony dia ny fiarovana sy anay mpampianatra lehilahy fa fiarovana ny fampianarana ambony eto Madagasikara indrindrandrindra zany ireo zanatsika izay tsy manam-bola ka voatery tsy maintsy mandeha aty amin'ny université ny publika fa tsy manam-bola afaka mandeha any amin'ny université privé. Dia ny manarak'izay dia ny zavatra ho ataonay dia ao anatiny lalàna ary tsy mihoatra afa-tsy ny lalàna dia ny fampiarana ny lalàna ihany no angatahanay. Zay angamba avy raha n'izay indray raha hoe ny hevitry irery dia ho zao hoe unika le izy fa nahoana no izy irery no nahazo nefa niaro ny syndicat izy. Fampiarana dia everinay tsy nanao afatsy zay tapakay CSS izy zay mpampianatra rehetrarehetra. Zay no nataony.
tsy aiviny no elohan'ny fitsarana sazy 3 volana antramaizina sazy miantony ity filohan'ny sendika ity ary vesatra ny ampiangana azy tamin'izany ny fanotohinana amin'ny filaminam-pirenena na eo aza ny raha matahora sy ny antsojay atao amin'ireo mpanao fitakiana aradrarany sy aradalana tsy janona ny CSS ary tsy angina manoloana ny endrika famotehana ny sehatry ny fampianarana eniny amin'ny ambaratonga ambony sy ny tsy fanomezana asiny ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ho hatrany ny mpikambana. Itony tolona sy ny fitakiana ary ho tanterana ao anatin'ny fanarahana ny lalàna velona izany. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia ho tanterahana ny 2020 hatramin'ny 2020 ny volana jolay ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat akabeny eto Madagasikara. Araka ny fampitambo avao avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Atao manomboka amin'io fepitony io ihany koa ny ampahany voalohany amin'ny fanadinam-panjakana ho an'ny baccalauréat teknôlôjika, ny professionnel sy ny teknika ary ny 20 jolay hatramin'ny voalohany volana aogositra. Midingana faharoa ao anatin'izay ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat izay nisokatra ny 13 febroary teo ary tsy hifarana raha tsy ny zoma 20 aprily amin'ny 9:00 eny amin'ireo sampandrara voakasika ao anatin'izay. Tsy fandriam-pahalemana mandry tsy lavoloro ireo mponina any amin'ny distrika n'Anjozorobe amin'izao fotoana izao noho ny firongatry ny asandahalo indrindra ny fakanakeriny. Vola tsy toko tsy firohana no takin'ireo pakankeriny amin'ireo fianakaviana vao nivelona ny takalonaina. Ireo mpanao kidnapping izay nambaran'ireo mponina ny antoerana amin'izao fotoana izao fa ahitana mpitandro ny filaminana ampirinasa ihany koa. Nandritry ny taona maromaro izay tsy mitsampo-tombo ny trangana fakanakeriny tao amin'ny distrika ny Anjozorobe raha ny fitaranan'ireo mponina ao anatin'ity distrika ity. Raha ny fanazavan'ireo mponina hatrany efa jiola famerokeloka amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana no manohy hatrany ny asa ratsy io mandrakandroany ary mivaovao naman'izy ireo amin'ny fanatanterana ny asa ratsiny. Tranga vao tsy ela kory izay niverenan'ny dahalo pakankeriny indray ity fianakaviana iray ity. Tompona ndraiky mpanjakana ao anatin'ny distrika sy mpitandro filaminana ao an-toerana indray no miraitsy kombakomba tamin'ny fakanakeriny ity raha ny nambaran'ireo mponina hatrany izay tsy nanaiky nisy otare no nitahotra amin'ny mety ho valifaty. Fa tena tsy mandry fahalemana ary mandry tsy lavolony olona satria amin'izao fotoana izao tsy amin'ny andro alina intsony izy maka fa na eny am-pandanana eny antsahandeha hanondrakana ary ianao na eny am-piandrasan'omby ary ianao dia misy maka ankerina ka ohatry miravoravo tanana nefany ny mpitandro filaminana ny antoerana satria matahotra ihany koa ny valifaty izay ataon'ireo mpanao ratsy reo dahalo ka mangataka izay amin'ny fitondrana mahefa mba hijery akaiky amin'ny tirarahana amin'ny distrika ny Anjozorobe ity fa dia simba ny sehampiariana simba ihany koa ny fiainan'ny olona satria lasa mitsoka tsy fidina lasa mifindra-monina tsy fidina lasa ilozana ny zavatra rehetra izay ny aretana tao anatin'ny 20 taona dia ariana fa manavitry ny aina aloha ny atao dia lasa mitsoka n'ilay tanàna izay misy ny tena avelo eo daholo ny fananana fa lasa mamorona fiainana vaovao noho ny tahotra sy ny aiay amin'ny medisine ny von'olona sy ny fakanakeriny isan'andro izao ka miantso ny tompona ndraikitra mahefa tompoko isan'ambaratongany mba hijery akaiky izao raharaha izao satria dia mafy dia mafy amin'ny mponina tokoa ary mitaintaina lava ny olona. Ankoatra ny tranga ao anatin'ny distrika ny Anjozorobe io tsy mbola ahitana mangirina ihany koa ny fikaroan'ireo tovovavy miisa 3 izay lasa nipakankerina atao amin'ny komuna Ambakireny distrika ny Tsaratanàna. Raha tsy aivina vehivavy miisa 2 no nalain'ny jola ankerina tao Ambolosy ny aliny 4 febroary iteo ary vehivavy iray hafa avy ny Karama no norafo nipakankerina ihany koa andro Tandobenanahary ny daty ny 6 febroary lasa teo. Hatramin'izao tsy hitapopoka izy 3 vavy ireto ary tsy fantatra na maty na velona. Tsy liantsofina no narenesana fa nisy fotoana netakin'ireo jola volabe 700 tapitrisa ariary tamin'ny fianakaviany Takalonaina ka tsy hita izay ahitana io volabe eo takin'ireo jola ireo araka ny vaovao voaray hatrany. Raha ny fantatra mbola ao anatin'ny vanim-potoana hanatanterana ilay opération arato amin'izao fotoana izao ny mpitandro filaminana avy amin'ny zandary polisy miaramila miisa 10 mahery no miantsehatra amin'ny ady amin'ny fakanakeriny io amin'izao fotoana izao saingy tsy mbola hita mazava ny tena fomba fiasan'izy ireo. Miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy hita ny hitadiavana ny haniko hohanina ankoatra io mbola manampitrotraka ihany koa ny asandahalo amin'ny alalan'ny fakanakeriny tsy hita mazava atreto no tena politika ny fanjakana manoloana ny olona toy itony indrindra fa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikaika ny maro ankehitriny.
Fakanakeran'izay fa nisehoana alajaza ihany koa tao Mahajanga ny fiandohan'ny herinandro teo. Mpanampy an-trano ihany no nivadika tamin'ny fitokisana nankiny taminy ka nitondra zazakely enimbolana ny lefa. Tratra rehefa nandeha ny fisavana nataon'ny mpitandro ny filaminana avy ao. Marivato Belbaka miazo ny lalam-pirenena fa 4. Anja Robert, Kolo, Mahajanga. Nampidirina ponja vonjomaika ilay tovovavy 20 taona tratra nangalatra ny zanaky ny mpampiasa azy izay vao enimbolana monja teto Mahajanga. Raha ny loharano vaovao vao ray volana no niasany ity tovovavy ity tao amin'ny fianakaviana izay mipetraka ao ampasika ao anatin'ny fokontany Mahavogatsimo Mahajanga io ka izao nahavandoza izao. Ratsaivina dia nitolakandro ny talata 4 febroary izy ireo no niaraka nandeha banka iray saingy adinony ilay renim-pianakaviana tany an-trano ny karapanondriny ka napetrany ny andro laharana tao anatiny ilay banky ilay mpanampy ary napetraka taminy ihany koa ilay zazakely saingy akory ny agagany ilay renim-pianakaviana fa nanjavona tsy hita popoka ilay mpanampy sy ny zanankely. Miala agnatin'ny trano tany andeha nano versement ny écolage sy ny zanako amin'ny accès bank dia tonga tary zany za hiditra agnatiny ao ny savakarapanondro tavela karapanondro tagnaty saky. Dia izy amin'izay zareo roa ity zany napelako eo ndraiky safinay miamby laharana satria zay mbola nitokotany miamby laharana. Dia niteny amin'izay za hoe eo anareo miamby laharana fa zaho andeha pody karapanondro nalokale retour bajaj za nipody boaka avy tany saky ty nambelany le zaza ndraiky vola tagnatin'ny saky nindesiny. Dia izy amin'izay nitadiavinay tsy hita izy mihodina za tsy nahita anazy isaka andro 10 alina mandeha magnokany sécurité eo mbola tsary niverina te mbola tsary niverina. Vola mitetina 5,000 sy 5 alina sy 5 ariary no lasa n'ilay ramatokely tamin'ny fotoana io niaraka tamin'ny finday n'ilay mpampiasa azy izay niezana ny antsona azy hatrany saingy tsy raisiny. Nitoy araka izany ny fikarohana ka teny amin'ny barazy ny mpitandro ny filaminana eny Marivato Belbaka izy ireo no tratra ny marainy ny 7 febroary teo. Dia agnaty tomobily zany tsy hitako le tomobily fa tomobily fahadimy zany hoe miteny hoe andeha aiza tomobily nareo dia tamatavy teneny reo andefa reo agnatiny tsy maro olona 5 reo 2 vehivavy izy fa 2 vehivavy 3 lehilahy. Efa nividianan'ilay ramatokely ronono, biscuit ary akanjo vaovao maromaro ilay zaza nangalariny ary saika hoetiny ivokany amin'ny faritra hafa. Tranga tsy dia fahita loatra eto Mahajanga ny alatra zaza toy izao saingy mila malina hatrany amin'ny olona metrahana fitokisana satria ny ratsy tsy kely lalana. Ijanona ny Mahajanga hatranisika fa tontolo ny fanatanjahantena. Hiatrika ny fifaninanana amin'ilay hetsika de la rue vers l'or no solitena ny ligue patra boeny amin'ny taranja basketball. Sokajy zazavavy latsaky ny 3 amin'ny 20 taona. Fifaninanana izay atao manomboka raha mpizoma ary farana amin'ny alahady zao ao amin'ny complexe CNPS Vontovorona. Anja Robert. Samy avy ao amin'ny club ABM izy efatra amin'ny rahavavy izay nivoaka mpandesy tamin'ny lalao basketball 3 contre 3 sokajy zazavavy latsaky ny 13 taona izay solitena ny ligue paritra boeny hiatrika ny hetsika de la rue vers de l'or izay fifaninanana isa-paritra FIBA 3 contre 3 izay atao ny 9 ny 17 ary ny 17 ny volana febroary izao ao amin'ny complexe Knaps ao Vontovorona Antananarivo. Comme zany dia manomboka amin'ny zoma ho avy zao sabotsy lahady mandritra ny 3 andro misy ny compétition izay atao ao reo ankizy ireo zany mitondra voninahitra ny faritra boeny ary mifaninana mandrapavita izay fifaninanana izay vita lahady dia ao ireo no maka ny joueur anankiefatra izay andrafitra ny ekipany Madagasikara. Izay no tena antopisiny ilay camp. Vita moa izay ny fitondranan'ny ekipany Madagasikara dia makany agana andray ireo. Izay zany continuité-ny dia nirariana moa izany mba tafidirany rairay amin'ireto ankizitsika reto ao anatin'izay ekipe nationale izay. Vonina iaro ny voninahitra boeny amin'ny taranja ity noho izany ireto mpilalao ireto. Eto zany za solitena l'ekipa andehan'ole camp netana efa mampanatenanareo sy efa vonina tsara zany zay hiatrika an'izany hatramin'ny farany ary vitany hatramin'ny farany.
ny tolakandro ny alakamisy 20 ny volana febroary no iainga ny mahajanga iazo ny renivohitra izy efatra amin'ny rahavavy ireto miaraka ireo olona roa mpanaradia azy ireo dia ny mpitsara sy ny mpandrindra azy ireo. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiants. Université PEF nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.